Ohatran'ny mateti-piavy ihany fa de mandeha amin'ny fotoana mihazakazaka ka de ararotina rehefa misy fotoana kely mba ahafahana maneho hevitra. Fa de zay manaraka moa de manaraka ohatran'ny mahazatra. Izy ty moa mivantana fa zay tsy mahita mivantana zany de manaraka andihy araka ny fitenenana indray avy eo. Ka ny zavatra tiako resahana kely androany dia mahakasika ny momban'ny fifidianana solombavambahoaka. Io zavatra ao le aty-clé ny fitenenana amin'ny resaka fitondrana eto Madagasikara raha tena hajaina ny lalàna, satria fitondrana demokratika manaja ny demokrasia, zany hoe ny solotenan'ny vahoaka, solotenan'ny vahoaka, ireo solombavambahoaka no azo lazaina hoe tena manara-maso zany. Fa fantatsika moa fa ndrareo mamolavola lalàna, manapaka ny lalàna ary manara-maso ny fitondrana ny mpanatanteraka. Ka mandalo ao daholo zany rehefa mety resaka momba ny lalàna rehetrarehetra. Na inona zany de tsy maintsy mandalo eo zay vao makany amin'ny HCC, zay vao lanina. Fa ny eto amintsika moa de fa mandringa izay resaka fitatana mpanjakana sy fitondrana firenena zay noho ny fahasembanana eo amin'ny HCC any amin'ny resaka fitsarana ambony zany. Fa na izany na tsy zany dia tsy raharahantsika fa dia alefatsika ty fifidianana ty, satria tia tena fifidianana clé araka ny fitenenana. Ao amin'io ny haitsika malagasy, ao amin'io ny hoavy sy ny ain'ny firenena, ao anatin'izao 5 taona hoavy zao indray efa natao tsy ara-dalàna moa izy io, satria ny daty de efa nisoloina zavatra petsaka, satria atahorana matahotra mafy de matahotra mafy an'io fifidianan'io ny fitondrana kadimborona, fitondrana matoto, fitondrana zombie ankehitriny, satria fatany fa zavatra iainga avy any amin'ny vahoaka io ary sarotsarotra aminy ianao an'ireny halatra ohatran'ny fataony faobe ohatran'ny fanaon'ireny. Ka zay ny tedavany hevitra nodikodonana sy andirirana ialana anjotsay an'ireo kandida zay tena atahorany, satria fatany fa olona mamioditra eo amin'ny firaisamonina, fiarahamonim-pirenena, firaisamonim-pirenena any amin'ny misy azy avy tsirairay avy. Ka dia na tinina tsy tininy afa de tsy maintsy roso amin'io fifidianana io sika, fa dia samy mailo zany ny torohevitra sy ny tena torolalana tokony ho arahantsika rehetra zany de fanaovana rodo be, zany hoe rady mare ny filazan'ny zareo azy aty apita, na tsunami, zany hoe ho tondrahatro ataotsika safotra fitondrana tsy mandeha amin'ny laoniny sy tsy ara-dalàna io. Reo le 7 isan-jato farafaharatsiny tsy nifidy tamin'ny filoham-pirenena de ho avy daholo tsika rehetrarehetra hifidy amin'ity indray mitoraky ity, ary hifidy ireo kandida
zay natolotry ny vonona firaisan-kiny. Tandremo sao de vao fitapitaka ny hoe kandida maleo tena satria maro am'ireny milaza ho maleo tena, fa rehefa avy eo de hitantsika tamin'ny fifidianana farany lasa teo tamin'ny resaka solombavam-bahoaka, rehefa avy eo izy de mipitika tsy moramora any amin'ny resaka IRD na any amin'ny Mapara. Ka raha resaka aim-pirenena dia azo lazaina fa raha oharina amina olombelona ny vahoaka malagasy sy ny fiarahamonina malagasy ankehitriny dia marary mafy ary mila fanavotana aina, mila réanimation mihitsy. Ka nefa raha ny tokony ho izy de zavatra tsotra de tsotra no ahafahana manarina zany, miala amin'izay fahasahiranana mafy mamono ny vahoaka malagasy zay, dia zavatra tokana no ilaina ampandrosoana ny Madagasikara sy hanasoavana ny vahoaka malagasy. Tsy hakanafaka dia ny fahendrena. Zavatra tsotra, teny ray, fahendrena. Voafehan'izay resaka fahendrena zay, ny resaka fahamarinana, zay ny fototry le fahendrena. Zany hoe zavatra marina zany, fahamarinana, juste hoy ny teny vahiny, dia ny fanajana lalàna zany, fahaizana manaja lalàna. Ny lalàna moa dia mitenitsika mazava be amin'ny tenitsika malagasy hoe justice. Zany hoe voalaza ao anatin'izay resaka lalàna zay zany ny hoe justice, zany hoe zavatra marina sy ny justice tribunal zany, na le toerana fitsarana fiarovana ny fahamarinana, zay no antony reny hoe tribunal reny. Ka ny fitsarana dia tsy afaka manao ny asany. Zay ny zavatra misy eto amintsika ankehitriny raha tsy hajaina ny lalam-panorenana zay manoritra mazava tsara ny fizaran'ny fahefana. Zany hoe reto solombavam-bahoaka ho fidintsika reto manana ny toerany misy azy eo amin'ny androm-panjakana, ny lalàna tokony manana ny maizy azy koa, tsy hijabahan'ny ny hafa fa malalaka ohatrany any amin'ny firenena rehetra, afaka mitsara, afaka manao ny asany, mitsara amin'ny fomba tsy miangatra ary malalaka sy madio, zany hoe indépendant, maleo tena tanteraka ny fitsarana. Fa raha tsy zany zafady dia tsy hisy zany fahamarinana, tsy hisy zany justice zany, raha mbola misy no afaka manindry ary mividy na ampiroro an'ireo mpitsara na juzy tsy hanao ny asany amin'ny ampahalalahana. Ka
tsy afaka ny iaro ny fahamarinany zany rehefa tsy misy zay fahalalahany zay, indépendance ny justice, ary tsy voahaja naovinany ny lalàna dia ohatran'izao zavatra iainantsika izao, ny zavatra fotsy lasa mainty, ny zavatra mainty lasa fotsy, ny vazaha lasa ga malagasy dia zao ny farany. Manao ambony ambany mihazohazo, tsy tatsony ho aiza ny firenena fa dia misavorovoro ary tsy misy filaminana, tsy misy fitonina. Ka azo manarakaraka ny fahamarinana ao anatin'izay fahendreny zay dia mila olona manana honnêteté na fahamarina toetra, zany hoe olona tsy tia kely ary olona mahatoky. Zavatra lavitra be amin'ny zavatra misy amin'ireo mpitondra antsika ankehitriny izany, satria ny vola azo lazaina zany fa ny vola no ozatry ny fiainana, fa tsy ny vola ny taloha araky ny fahendrena malagasy fa ny fihavanana. Ka raha vao olona matim-bola zany tia kely dia olona azo vidiana, azo vidin'ny hafa, azo vidin'ireo mpanjanatany avy amin'ny velany, ohatran'ireo mpitondra antsika ankehitriny ireo tsy pazana taolana dia mamono ary mampijaly ny malagasy mitovy aminy. Mihevitra azy ho tsy refesy mandidy, ho tompony fahefana efa hitovy amin'Andriamanitra. Rehefa betsaka io vola io, nefa vola azo amin'ny tsy marina, ary ny volantsika malagasy any no anaovana ratsy atsika amin'ny retana atsika tahaka izao, hifidianana ny fitsarana, hifidianana amin'ny maramila. Tokony eritreritra daholo tsika, na n'ireo mpitsara zany na ireo tafika, fa ny firenena no ambony indrindra. Zany voly zany zavatra olany zany, reo andalo reo jiolà mpamoritra firenen'ireo, tsisy atahorana hoe tsy maintsy anarahana ny baikon'ireo, fa rehefa hita fa mandeha any amin'ny tsizy dia mijoro amin'ny matafy-bahoaka, ohatran'ny tafy-bahoaka rehetra eran-tany, miaro ny ara-dalàna, miaro ny marina. Ohatr'izany koa ireo mpitsara rehetra ty ve dia tapitra ho voavidy daholo. Tokony hijorontsika ho sahy fa rehefa mitambatra sika dia ny akangamaro tsy vaky nambo, ary mita be tsy lany mamba. Efa mirody be ny vahoaka, ny maramila, ny mpitsara, sy tsisy zavatra azon'ireo atao fa tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy tafatsangana ny firenena hoe ao anatin'ny fahamarinana ara-dalàna, zany hoe firenena tan-dalàna. Ka raha ity resaka fitondrana ity ho de manomboka any amin'io filoha, efa filoha matoto angatra vazaha io zay nanao amboletra hitondra ny malagasy, io prime ministre efa tsy ohatran'ny aloka, tsy hita tao anatin'ny firy taona, efa firy taona filoham-pirenena 3 zany zay efa nifikirany teo, nefa tsy hita zay zavatra ataony. Ny gouvernemanta
tsy efa impiry ny vaova teo daholo. Ministry ny zao ndray zao ministry ny serasera lasa ministry ny fianarana teknika. Zany ve de zavatra mba ho rarina, zavatra efa tena fanompana, fanaovana tsinitsinona, zay le atao hoe mépris, fanalikana ny vahoaka malagasy ny zavatra misy ankehitriny zao. Ka ireo atao anaty farangisosina hoe mpanatanteraka ireo de efa zavatra efa raté zany raha resaka momba an'izay fahendrena izay, zay fahamarinana resahako teo amin'ny vaoteny am-piantohany zay, efa tsy avotra tsony reo, fa mila ahongana. Tsika tsy jolahy mitovy am'ireo, nenireo mantsy olona mpiady an-tsena no mpiara-miombona amin'ny asa malotony. Reo maramila voavidy, zandary voavidy, misarotava mamono olo reny. Tsika tsy hiditra am'izay fa mandeha amin'ny ambaratongany io resaka tolona io, fa ataontsika fanonganana amin'ny fomba araky ny lalàna zany, na legal. Raha izao zava-misy zao de fa afaka nanao empêchement tsika raha firenena mitovy amin'ny firenena rehetra, Madagasikara ka nanana zany hoe fitsarana avo, manana ny toerany, manana ny fahefany, tsy tsindrin'izaniza fa ny tombotsoam-pirenena no arovany, ny lalam-panorenana no arovany, zay ekinany zay tombotsoam-pirenena sy fiandrianam-pirenena izay. Fa indrisy fa tsy misy izany HCC araky sy mahasese azy zany hoe mpiaro ny lalàna zany nanomboka efa tamin'ny 2004 Rakotoary sy roa mifandimby lasa mamba de nisosoka mivoy. Resaka hoe anteny mera ankehitriny zany raha anao empêchement tsika, tsy maintsy mandalo ao amin'ny anteny mera pirenena koa ny fanonganana araky ny lalam-panorenana. Iza tsony no antenaintsika am'izany eo. Ny lehibe ny anteny mera raha matora zanamaso iny tsy pahan-dralany dakain-dralahy iny. Antoko zao no manala lehibeana androm-panjakana ambony faharoa manaraka ny présidence, ka eritrereto am'izany. Zany hoe raha anao fanonganana araky ny lalàna isika dia tsy tafy zay resaka, tsisy clé araka amin'ny filazan'ny tanora azy, lay resaka empêchement. Fa ny any sisa ananatsika de io fifidianana io fifidianana solombavam-bahoaka ho avy tsy ho ela io. Ka ny tanjona zay ny fanondrina, na de sarotsarotra ihany ny ino azy aloha, fa tsy maintsy zay ny lalatokana aloha, tsy maintsy aolehantsika raha hanaja ny lalàna tsika, ary tsika olona mpanaja lalàna, ka dia io fifidianana io zany no lalatokana ahafahantsika maka ny maronisa ary mametraka prime ministre araky ny lalam-panorenana zay. Fa tsy fantatra koa fa raha mivadika koa ny baolina, vitan'ireo koa mbola manafoana n'io didin-dalàna milaza fa zay maronisa no manendry ny prime ministre io. Zavatra efa tsy nataon'ireo dia reny hitantsika am'ireny hoe mitombona fa tsy azo raisina.
zany ne tsisy fanalikiana mihoatran'izany manompa razana tena manompanao vatana amin'ny zay farany fady indrindra aminao zany hoe mitombona fa tsy azo raisina aiza lebehana fitsarana ambony ve anao de hiteny an'izany ary ty mbola pira noho izany nataon'ity rakotoary faharoa ty za erika ny nanao an'iny ty Florent ty mbola ty ndray ty tsisy resaka mihitsy ty ry niteniteny foana ty tonga de manao didy mikopisoroka didy mibesandry fotsiny ka ny azo antoka de tsy maintsy androvotsira eo tsy maintsy tsipatsipaka anao ze fomba rehetra azahoany an'io maronisy io satria efa nilaza izy fa ho alaino le maronisy ohatra mahazatra hafanao no moa zany dia anao ze fomba rehetra anodonana ireo valim-pifidianana fa am'ty ndray mitoraky ty kosa raha mbola mangalatra ireo dia efa mila gidraka zany ary zontsika ny migidraka am'izay fotoana zay satria rehefa tsy manao ny marina ary mandeha any amin'tsizy ny fitondram-panjakana de zo sy adidy ny manohatra ary mirongatra gidraka tsy manaiky tsy misy hafan'ireny mitranga tany Senegal reny no ilaitsika ary tsika raha vao tsy sa eo zay sa maty ny fony lambamena ary raha vao tsy sa eo tsika fa mbola hitazana fotsiny ray satria ny azy tsy maintsy hoe tombona fa tsy azo raisina de ho alefandray ny maramila amorotra sy anerentsika anaiky any tsirariny dia iverina ndray ireny zavatra efa alabato sy fomba maloto nanimba ny firenentsika hatramin'izao ireny ka tokony hoentitra isika manerana ny nosy tsy toerana iray fa Madagasikara ray manontolo mila mietsika miaraka isaky ny toerana misy fifidianana solombavambahoaka zany hoe manerana ny nosy zany rehefa misy ny tsirariny valim-pifidianana tsirariny de tokony etsika tsika rehetra fa tsy manana tafika ireo amorotra amin'ny Madagasikara ray manontolo Tananarivo ara manahirana azy raha hoe tena mietsika zany hoe Tananarivo endry ka mbola manaraka ny lalàna aloha hatreto mieno ireo mpitarika politika ka ny tanjontsika de ny azahoana ny maronisa ao amin'ny anteny miera-pirenena zany hoe ny ananatsika solombavambahoaka maronisa ao amin'io Assemblée nationale io tanjona dia ny anatsarana ny fitsarana ny lalàna zany hoe lalàna zay tena miaro ny vahoaka no lanina ao amin'io anteny miera-pirenena io am'izay fa tsy ty lalàna rehetra tsy miaro ary azo lazaina hoe mamono ny vahoaka salamy misy ankehitriny zao ary ko ny tanjona faharoa de ny fiarovana ny zon'olombelona zay efa tsy voaja intsony eto amin'ny firenetsika tsisy asiny tsisy tsony zany dignité humaine tsisy tsony zany zo fototra eo amin'ny malagasy rano fisotro avy veranga de tsy ho araka fitondrana zava-dozany zany ranonorana midibaka reny tondra-drano tsy fakahitany reny tsy mba isy anankiray manana todove amina fitondrana malagasy hoe ahoana ny hitehirizana ny rano ohatran'ireny ho ahodina ho rano fisotro ny vahoaka fa ndrala lany andro amin'ny
fanamafisajeza sy ny famenoposy ka mila solom-bava-bahoaka marina zany isika, zany hoe olo marina araka ny voalazako teo, olona tsy azo vidiny, olona tena hoe akaiky atsika, mahafantatra miray monina amitsika, zay n'olona mahalala ny filana maiky ary marary amin'ny vahoaka. Fa nateneniko teo fa mila mitandrina atsika am'ireny hoe candidat indépendant reny, satria tamin'ny fifidianana lasa dia maro de maro reo hoe indépendant, fa rehefa avy eo de nirohitra tany amin'ny mapara sy ny RD daholo le maty menaka avy. Reo any ane mame volan'ny candidat reny, zavatra an'zareo manana an'ireny. Ka mila candidat olona mahafantatra aloha zany ny tena zava-misy sy ny fiainana iainany eo amin'ireo vahoaka hifidy azy. Mila candidat manao marina ary manaja ny lalàna. Mila olona marina ratoetra, izay hoe honnêteté lazaiko teo, zany hoe olona azo antoka tsy tia kely. Zany hoe olona tena isolo vava amin'ny vahoaka marina, tondra ny teny sy ny etaetan'ny vahoaka hiady manoloana ireo mpanatanteraka, zany hoe ny gouvernemanta na hatrany amin'ny filoham-pirenena, hiaro hoe inona marina ny tena tediavin'le vahoaka maro anisa. Fa tsy hoe hofidiana de rehefa lany de nareo indray no anitsakitsaka ireo vahoaka mifidy anareo ohatran'ny zava-misy ankehitriny amin'izao fotoana. Ka olona tena mpisolo vava ny vahoaka zany, sady avocat no mitondra ny teny, ny zavatra fanindrina sy ny fitarainan'ny vahoaka. Misolo ny vava amin'ny vahoaka fa tsy misolo vava hinana ny anjara sakafo moa zany raha atao sarisary ho an'ny vahoaka. Zany hoe raha atao amin'ny teny vahiny izy de mazavazava kokoa hoe servir, zany hoe manompo. Mila député solom-bavam-bahoaka manompo ny vahoaka sika, fa tsy député monsieur servir, zany hoe izy ndray no mamahana ny tenany, jery ny tombotsoany. Ohatran'ireny mangataka fisondrotaka rama mitady 4x4, mitady entisy zao rehetrarehetra ity nefa tsisy raha manjary. Ka eo izay toetra fototra eo maha olona izay tena tsy maintsy arahantsika akaiky, hoe olona marina ve le olona tsy be lainga, be fitafitaka eo amin'ny fiainany, be aferafera, fa tsy ampy zay toetra zay, fa mila olona manana fahaizana, azo lazaintsika hoe farafaharatsiny. Tsy haiko aloha tsy voafetra ny lalàna hoe olona manana niveau an'ity hoe baka na ny olona tsara moa tsy midika hoe ny olona tsara de tsy maintsy manatapy-pahaizana, fa ny fahendrena no voalohany. Fa nahendro ohatrin'inona ianao ka tsisy fahaizana de mazava ho azy fa ho ahodikodin'ireo tsy manam-pahaizana ianao amin'izay fotoana zay. Ka ilaina izay faripahaizana zay, ary eo dia raha ny tokony ho izy de tsy ny vola caution io resaka hoe fahafahana mirotsaka io, tsy ny setrin'iny ny tokony nampiakarina, fa
izay faripahaizany zay ny tokony nampiakarana. Tsy nisy nilaina nampiakarana an'izay vola azahoana aloha azahoana mirotsaka ho kandida, fa le faripahaizana ny tokony samy andiny tena hoe ho vitako ve zany amolavola lalàna, ho vitako ve ny ady hevitra am'izany, ho vitako ve ny fidy anapaka lalàna anankiray iakinany ny aim-bahoaka sy ny aim-pirenena. Zany ny zavatra tena hoe tokony takitsika am'ireo kandida irotsaky ireo. Ary eto am-pamaranana dia mampatsiahy ny tenin'ny tompoklà pasteur Martin Luther King ako tony amin'ny teny anglisy moa zany satria amerikanina i pasteur. We must learn to live together as a brother or perish together as fools. Ny teneniny am'izany dia raha atao amin'ny teny frantsay zay no azoazon'ny akamarontsika, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. Mazava zany tenin'ny tompoklà, teny mpahendrena napetraky tompoklà pastora Martin Luther King zany. Raha tsy mifandray zany hoe miara-miaina ohatry mipiralahy isika dia tsy hay ifankatiana ovinanoviana ary tsy hay ifandefitra ka ifamono salamigaiky rehefa tsy ao izay fahendrena, fifanajana sy fitondrana ohatry ny mpiralahy izay. Ka mbava homana apo mieritreritra ho fitenenana ao anatin'izay zao tsotsoromamba, fifidianana azo lazaina hoe tsotsoromamba zany hoe tournant ny tantara Madagasikara. Satria raha vao dileo sika ka mbola ilefitra manana ny rariny, satria raha ny rariny sy ny hitsiny izao zava-misy iainany vahoaka izao ane zavatra efa fitondrana tsy tokony ho etsony io e. Zany hoe farim-piainana efa niakatra fireny zany, efa zavatra revolution ny dikan'izany raha tany amin'ny firenen-kafa. Zany hoe efa nisy maty tsy velona teo tsika, tsisy anaiky. Na ianao mihetsika hanovan'ny zavatra tsy mety na miaritra ny maimbo de ho faty am-pitoerana, ho vonoina hitsahana hatrany an-tampon-doha. Ka ny ilaina araka amin'ny fitenenana dia ny fin de l'horreur, zany hoe atsahatritsika zay zavatra matsiravina sy tsy rariny zay. Fin, mettre fin à l'horreur, fa tsy hoe miaina horreur sans fin. Rehefa tsy sakanatsika io ajantsika de iainany tsy rariny sy ny zava-doza sy zao fijaliana sy fahoriana zao tsy mandrak'izay isika. Ka dia manainga antsika rehetra zany andray adidy, satria tsy mananjo ary tsy mahazo ho resy isika maro anisa amin'io fifidianana io.
tsy miala amin'ireo kandidany vondrona firaisakiny isika satria ireo no taratry ny vahoaka malagasy tsy mandady arina. Nareo vahoaka tena sahirana, nareo no itodiako manokana satria matetika dia nareo no atao tohotra fiakarana ararotina satria efa nampahantrana tsy afaka hietsika sainao ininy intsony dia atao am'izay ilaivana azy. Tsy ireo tsy ny vola kely na zay zavatra kely azonareo tampo fanambazana anareo na ampiova amin'ny fiainanareo, fa ireo rehefa mpanasa lamba nareo dia ny tanjon'ireo dia ho mpanasa lamba mandrak'izay nareo sy ny taranakareo. Raha tsy zany ry zaraina ireny fatiko veta tsy misy laivany ireny, tsy misy laivana azy, ny anikoanina tsy misy. Ka dia samy tsika mandinika sy mieritreritra, mila ajanontsika rodantsika any ireo teleferika tsisy ilaivana azy ireo. Ny courant ny herinaratra raha tsisy ny lalana simba, tsisy ilaivantsika an'ireo fa tsy tombontsoantsika malagasy io. Ka dia ahafahantsika manana an'izay hery anoherana ny zavatra tsy rariny rehetra zay, dia ifiditsika tsika 700 tsy nifidy tamin'ireny resaka fifidianana filoham-pirenena no mifirotsahana vazaha manao amboletra sy ny lisam-pifidianana sy ny lalàna tsy ara-dalàna, fa amin'ity tsika dia anao rodibe, anao tsunami, ataontsika safi-drano zao fitondrana efa tsy manjary zao dia ho lasany hoentin'ny adabo, hoentiny any amin'ny adabo sy any amin'ny ranomasina lalilany ireo, dia mba hiverina amintsika malagasy zay fahendreny, verina amintsika malagasy izay asina ary fiandrianam-pirenentsika izay. Masina ny tanindrazana, mahery iza daholo tompoko lahy sy tompoko vavy.